Mbola nanamafy an'izay fisitahany tsy fetezany fisitahany fanjakana fikojakojana ny lalana izay ihany koa moa ny ingénieur amin'ny tao zavabaventy nandritra n'izay valandresaka izay ihany. Nahalinany maro ary nafana ny adievitra mikasika ny fikojakojana ny lalana izay notanterana ny maraina teo amin'ny Ravinala Andohan'Analakely. Voalazan'ireo ingénieur efa nisotro ronono ao anatin'ny CREA BTP na ny cercle de réflexion d'évaluation d'appui au secteur BTP fa tsy mitondra zava-tsoa ny fisitahan'ny fanjakana amin'ny asa fikojakojana ny lalana. Nambaran'izy ireo fa tsy manam-pitaovana intsony ny ministera nefa ny orinasa madinika sy tsy salasalany tsy mahavita azy. Rehefa ratsy anefa ny lalana dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fivezivezen'ny olona sy ny fananana izany. Anisan'ny voaresaka ihany koa ny vola izay tokony alohan'ireo orinasa mpitsinjara solika amin'ny fer na ny fonds d'entretien routier. 100 milliards d'ariary mitsinarotsaka ny fer, mitsinarotsaka ny compagnie pétrolière any amin'ny fer. Dia tokony haneran'ny compagnie pétrolière io zany ny fanjakana androtsahany an'io. 10 kilometatra isa-taona ny lalana no very na tsy miasa intsony raha ny voalazan'ireo manam-pahaizana mikasika ny tao zavabaventy. Ny antsika zao nisan'ny lalana dia amin'ny 3,5 kilometra tany amin'ny Première République ny lalana. Dia ngamba raha ataontsika hoe araketriny mety eo amin'ny hoe 100% zay lalana zay no tsara tany amin'ny Première République. Misy moa route nationale mety route provinciale fa teo amin'ny taon'ny DCP io dia 10 kilometra isa-taona no very. Raha nivory ny congrès malgache des ingénieurs teny Alarobia dia nanamafy an'izay fa misy an'izay lalana 10 kilometra zay very nandritry ny 20 taona dika 20 kilometra zany very ny lalana. Nisogadina nandritra ity valandresaka ity ihany koa fa raha ny fanjakana no manao ny asa fikojakojana ny lalana dia mora kokoa any amin'ny 400 any ho any latsaka ny tedi-bidiny asa izay atao.